Filarambe mamakivaky ny tanàna ny Toliara sy fitoam-pivavahana Silamo no nentina nankalazana ny andro nahaterahan'ny mpaminany farany nalefan'Andriamanitra taorian'i Jesoa Kristy araka ny finoana Silamo. Isan-taona moa zahay dia mankalaza ity vaninandro ity satria anisany tombontsoa be izy io, indrindra fampahafantarana ny olona, fampahafantarana ny faramandimy zany hoe iza marina zany mpaminany Mohamad zany. Ary zahay koa moa dia anisan'ny fomba zay fataonay isan-taona koa zany zay mi-invité na manasa an'ireo mosquée rehetra zany na fiangonana rehetra eto amin'ny zay misy eto an-tampon-tanàna ny Toliara, anisan'izany ohatra reo Rahalay Sunna sy ireo amin'ny association Koja. Manaim-poana ny fampianarana teny arabo ka tsy ividianana karazan'olona na finoana. Ny fampianarana langue arabe zany dia eo amin'ny fanentanana zay zao. Fa izy iny zany tsy fidianana sarangan'olona. Na iny izy na iny na tsy mahay izy na illettré afaka mianatra ny zavatsiny na islamo na tsy islamo dia afaka mianatra ny langue arabe. Satria moa izy iny langue arabe fa tsy hoe teny islamo. Satria ny islamo dia tsy miteny fa le fomba fiteny langue arabe iny no miteny. Mamaim-poana zany ny fianarana eto amin'ny initiement région Antsimandrefa. Nofirana tamin'ny fiaraha-misakafo sy fizarana nofokena amin'ny tapiavanana ny fotoana.